rehefa avy nandravarava ny ilany atsimon'ny nosy tokoa izay rivodoza Arona izay dia nivoaka tanteraka ny hesistany Madagasikara raha ny fampitam-baovao azo avy ao anivon'ny Sampandrara mpamantatra ny toetrandro. Mbola toetrandro kosa ny orana satria dia ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika raha ny fanazavana izay voaray hatrany. Nanangona ny Fanady Adjina Rotsitra Kotondray eo amin'ny sarany Kristiana Kodramanga. Tsy misy ahina intsony ato an-toerana raha ny mahakasika ny rivodoza satria efa tafavoaka tanteraka ivelan'ny faritra Madagasikara ny rivodoza Arona. Ny orana ny mbola hisy atao amintsika raha araka ny fanazavan'ny Sampana mpamantatra ny toetry ny andro satria dia mbola ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika amin'izao fotoana izao. Ny ankapobeny amin'izao fotoana izao dia mbola ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika raha ataoko hoe climatologiquement zany. Any amin'ny 5 volana avril any vao tena tapitra ny vanim-potoam-pahavaratra ary ny vanim-potoana cyclone dia any amin'ny faran'ny volana avril. Amin'izao fotoana izao dia mbola misy ny zone de convergence intertropicale mandrafitra ny toetr'ny andro amin'ny tapany avaratry ny nosy ary mahazo atao hoe tsiko avy aty atsimo kosa ny aty amin'ny tapany atsimo zany hoe somary aly izay kanefa na izany aza dia mbola mitombona ny oram-baratra tsy dia oram-baratra mijotso be akory fa maka endrika tandrifondrao na indrindra aty amin'ny ilany andrefa ny faritry ny avoatany Banglav io zany aty Atsinanana aty Tamatavy aty zao mbola efa ny bebe ny orana androany dia mazany ny tapany avaratry ny nosy iny zany orana zany dia faritry Boeny sy Sofia hatrany Diana iny moa dia eo ny zone de convergence intertropicale mandrafitra ny toetry ny andro amin'iny. Raha ny maripana ny amin'ny rahampitso moa dia somary atony ny eto amin'ny faritry ny renivohitra raha 9.0 degré ny ambany indrindra ary 17 degré ny ambony indrindra. Ny tany amin'ny faritra Tsinananosy moa no nahitana fiakarany be ny maripana nandritra ny sy ny rivodoza satria dia tafakatra hatramin'ny 17 degré izany ary efa miverina amin'ny tokony ho izy izany maripana izany amin'izao fotoana izao izany hoe manodidina 1.3 degré.